Faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny fotoana izay nifanomezana androany dia hiresaka momba ny trafikana varika sy sokatra izay tratra tany Thaïlande isika. Hitantsika roa andro teo izay telo andro fa nisy vaovao nilaza fa nisy lémurien na varika izay miisa 720 isa ary sokatra miisa 1074 470 sy arivo isa tratra tany a Thaïlande teny amin'ny serana mpiara-manidina. Hitantsika ny sary fa anaty cage ireo varika ireo ary misy de tena traumatisé mihitsy satria matahotra ry zareo. Ny fomba nitondrana anazy zany zao no tsy fantatritsika hoe nandeha sambo ireo sa nandeha avion sa nandeha inona. Fa ny zavatra misy aloha de zao. Raha ohatra io nandeha sambo de misy ny fisavana sambo, raha nandeha avion de misy ny fisavana ny avion. Hitantsika nefa fa tonga de niala bala avy hatrany ny ministry ny énergie, ministry ny environnement mialatsiny. Io ministry ny environnement io dia tompona andraikitra voalohany amin'ny faune et flore na ny biby sy ny zava-maniry izay misy eto Madagasikara. Na iala bala ry izy reny tsy hoe zavatra anankiray na roa, tsy hoe zavatra afaka nasitrika na fonosina na fenina ohatran'ireny volamena sy vatosoa reny. Amin'ny ahoana ny fomba namoahana sokatra arivo isa be dia be nge zany. Amin'ny ahoana ny fomba namoahana an'ireo varika lémur kata sy lémur brun izay tsisy afa-tsy eto Madagasikara, dikan'izay tsy nivoaka raha tsy teto Madagasikara reo amin'ny fomba atsokosoko. Aminay zany de misy tompona andraikitra ambony tao nanome alalana. Iza le tompona andraikitra ambony. Ary nahoana zany rehefa eto Madagasikara no mivoaka ny volamena, ny baobab, ny lémurien, zao ny sokatra. De tsy misy mahita mihitsy satria pomaso zany ny douane, ny mpiandry sistany, ny polisy, ny gendarme eto amintsika. Fa rehefa any an-tanin'olona ny foana vao eno le izy, vao hita le izy, vao tratra le izy. De eo zareo vao mody hoe avereno aty aminay. Averina aty de ho atao ino? De ho ahondrana indray. Tsara fantatritsika fa Madagasikara dia ao anatin'ny panosony ary nanaiky ny convention internationale momba ny commerce des espèces endémiques na dikako amin'ny teny gasy hoe nanao soni ny fifanarana iraisam-pirenena iarovana ny zava-maniry sy ny biby izay andala izay endémique zany hoe tsy misy raha tsy eto Madagasikara sy ny en voie d'extinction zany hoe efa andala pahaverezana tsisy tsony en voie d'extinction mialatsiny fa tsy haiko mandika an'izy amin'ny teny gasy. De rehefa manao ny convention io dia mametraka ny fepetra rehetra iarovana ny sistany sy ny douane ary ny transport rehetra mba tsy hamoahana an'izany faune et flore sauvage endémique izany. Tsara marihana fa tsisy afa-tsy eto Madagasikara ireo. Kanefa izahay de mahita fa grobaka tanteraka ny ao Madagasikara. De rehefa tratra avy any izy vao mody hoe mangataka izahay ny famerenana andreo ary manao fanadihadiana izahay mikasika ny olona izay lehibe mety ho tompon'antoka. Ianao andriamatoa ministry ny environnement no tompon'antoka voalohany. Ka raha ohatra ka ao anatin'ny herinandro ianao tsy mahita valiny, iza namoaka andreo de ianao tokony mametra-pialana pour incompétence. Ianao andriamatoa
DG ny douane sy ny ministra izay mihay ny douane izay tokony manao tena hoe izay hainareo tsy ho zavatra iarovana ny sistany rehetra eto Madagasikara, tsy idiran'ny rongony, tsy voany espèce endémique, tsy voany harem-pirenena. Rehefa tsy vitanareo zay dia incompétence ny dikan'izany, tsy mahay famiasa anareo nareo de miala ny anarany. Fa ianareo mody milaza hoe efa nisy olona enina voasambotra tany Thaïlande, fa tsy hoe enina voasambotra teto Madagasikara. Fa ny olona izay voasambotra reo teto Madagasikara aiza iza. Ny olona ny tiana io fantatra zany zao de hoe iza ahoana ny fomba nidiran'ireo biby reo tany Thaïlande. Ary tiako ny mampafantatra anareo fa izahay aty amin'ny diaspora aty ivelany de tsy hijery fotsiny an'izao raharaha zao. Hainareo tsara fahaizanay mitory. Ary rehefa iraisam-pirenena le izy vao maika hainay ny mitory anazy. Any Madagasikara ny tsisy toyany, fa manomboka eto zany zay de ho arahanay isa minitra isaky ny segondra io raharaha io, ary ametraka fitoriana koa izahay satria misy ekipa na spesialista amin'io environnement sy ny faune flora io aty, izay hiaraka hiasa aminay anao izay afatarana iza ny namoakan'io, ary ho ampafantarinay an'zareo any Thaïlande, ho ampafantarinay any WWF, ho ampafantarinay any CITES, ohatriny ahoana ny mahagorobaka ny douane, ny aéroport, ny port sy ny sisy tany ao Madagasikara, ka aza manantena hoe ny autorité malagasy na ny manam-pahefana ao Madagasikara no andeha ahafantarana izy namoakan'ireo fa mivoaka isan'andro manalina ny harem-pirenena. De azagaga itsika raha ohatra mahita baobab any Dubai, mahita lémurien any Thaïlande, mahita lémurien any Dubai sy any amin'ny Sahara sy any amin'ny désert rehetrarehetra any, izay tokony eto Madagasikara ihany. Ka de zay zany no tiako tenenareo, tsy menasy ny anay fa tonga de fa tenenina hoe amin'ny herinandro izahay efa manomana plainte, satria ametraka plainte koa izahay ny fitoriana ny État malagasy, ny fivoahan'ireo harem-pirenena sy zavaboary pirenena izay tsy misy afa-tsy ao Madagasikara ireo mivoaka antsokosoko. De avy eo izy mody milaza hoe tsy hainay fa mivoaka antsokosoko eny amin'le sistany reo. Mivoaka antsokosoko eny sistany amin'ny ahoana? Asanareo ny miambina ny sistany rehetra eny Madagasikara io, fa rehefa tsy hainareo ny asanareo de toute manière le asanareo fa tsy hainareo mihitsy de mametra-pialana. De toute manière nareo efa mpisandoka fahefana, tsy zavatra hainareo afa-tsy ny manao fanondranana bois de rose nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao tsika miteny zao manondrana foana, manondrana izay azaondrana rehetrarehetra ny hainareo. Tsy mahay mamorona asa, tsy mahay mamorona orinasa, tsy mahay mampiodina ny ekonomia, fa manondrana de mivarotra ambongadiny ny harem-pirenena ny hainareo. Ka tsy te halala mihitsy izay, ary za de miantso ny vahoaka malagasy rehetra. Marina fa mety tsy hiditra ao anatin'ny kapoakanareo androany ny fanarahana maso akaiky ny harem-pirenena izay mivoaka, fa fataro fa ireo harem-pirenena izay mivoaka ireo arena tokony mivadika vola hiditra ao amin'ny ekonomia ary ampitombo ny vary ao anaty kapoakanareo. Averiko ihany, raha tsy mivoaka tsokosoko ohatran'io ny harem-pirenena malagasy de tokony miteraka arena ao Madagasikara, satria ahafahana mampivoatra ny fizahatany, mampivoatra ny firoborobon'ny fizahatany sy ny fiarovana ny zavaboary ao Madagasikara izany, kanefa avoaka tsokosoko de farantsika tsisy tsony. Espèce protégée efa en voie de distinction ireny.
espèce endémique izay tsisy afa-tsy ao Madagasikara nefa dia afindra toerana any amin'ny toerana izay tsy nametrahany nahary anazy tsy any amin'ny toerana naturel mety aminy dikan'izay ho very ho fatifaty fotsiny any reny zavatra reny biby reny de isika amin'io fotoana io désert de aveo voatery mihinana vary lo efa nidorana tamin'ny pétrole de mbola milaza ihany hoe ka zay tsisy hoanina ko ianao koa zany ianao tsy mamenay ko maninona zay no oferanao non tompoko io vary lo io vary mahatonga n'io vary lo io aloha voalohany indrindra afeniny zareo ny vary afeny manafatra vary de afeny any le izy de tsy avoaka de zay mahatonga anazy lo ao na ko vary efa simba efa fatim-bary tsisy ilavana azy any amin'ny tany nangalany azy tany no hoentina ao Madagasikara de mandra-pahatonga an'le fitaterana an'le izy eo eny an-dalana tsara fantatrareo fa entre 2 volana ka hatramin'ny 3 volana ny fitaterana an'ireny sambo dikan'izay raha zavatra efa lo avy any no entinao de lo daholo izy mandra-pahatonga any Madagasikara fa iverenako ty les murs kata sy les murs brun izay nivoaka tao Madagasikara milaza ry zareo hoe navoaka tamin'ny sambo teny amin'ny sisin-dranomasina io tsy misy sambo mandeha tsokosoko miala ny sisin-dranomasina de mandeha tonga de any Thaïlande tsy tany amin'ny port tany Thaïlande no nahatratrarana andreo fa teny amin'ny aéroport dikan'izay dia raha tany amin'ny aéroport no nahatratrarana anazy dia nandeha avion io tompoko fa tsy nandeha sambo eo anelanelany Thaïlande sy Madagasikara ranomasimbe eo ary raha ohatra hoe nandeha avy aiza tokony ho fantatra hoe niainga avy aiza io nandalo taizy io niala tao Comore ve nandeha tany Maurice la Réunion je sais pas reo île be de be reo fa ny zavatra sûr et certain de tratra tao amin'ny aéroport ireo tsara fantatrareo fa biby marefo na ny sokatra na ny lémurien zany hoe mora maty mila misakafo kely ry zareo marefo tsy zavatra ohatrany éléphant na ohatrany voay ka hoe matanjaka mavita tsy mihinan-kanina mavita afaka atao anaty maizina be mavita afaka atao anatiny hoe condition tena hoe ohatra hoe 3 volana na 2 volana eny ambony sambo non maty daholo reo raha ohatra ka tahirizinao anaty maizina tsy misakafo 3 volana any anaty sambo na même ray volana anaty sambo reo de maty tsisy raisiny dikan'izay tompoko dia nandeha avion ireo na reo nandeha avion privé iza daholo mipanofa avion privé ao Madagasikara na reo nandeha cargo iza daholo no tompona ndraikitra amin'ny scanner eo amin'ny cargo na reo nandeha amin'ny avion na passager misy transfert dikan'izay de zao niala tao raha nandeha avion reo de na io teo Ivato na io teo Anosy Be ny orinasa izay manao ny contrôle eo amin'ny aéroport de ny Amaranty dia Andravatomanga ny olona izay mamoaka volamena mamoaka vatosoa mamoaka n'importe quoi tsy azo avoaka eo amin'ny aéroport dia tsy maintsy mandoa collage amin'ny Ravatomanga de tafavoaka tsy maintsy mandoa collage amin'ny Rajoelina de tafavoaka tsy maintsy mandoa collage amin'ny ministre ny environnement ary ny ministre finance sy ny DG douane de tafavoaka karaha ohatra zany tsy matipika daholo ireo lémurien reo dikan'izay nandeha sambo tsy nandeha sambo fa nandeha avion karaha nandeha avion reo dia dikan'izay niala na tao Ivato na tany Anosy Be ary hitany scanner rehefa hitany scanner reo dia mody mitapy ny mpijery scanner satria efa voaborosy vola de miomana zao nareo
fa aheno hoe voasambotra le mpijery scanner ao fa ireo mpijery scanner ao ivato ireo na any anosy be ireo dia tena manajanona entana izy rehefa ohatra ka tsy nisy baiko midina na tsisy volany raisiny. Raha misy volany raisiny dia efa hodiny fanina iny. Raha misy baiko midina avy any amin'ny lehibeany hoe laissez passer dia avoakany any iny ataony ohatrany tsy hitany. Fa raha hitanareo ny abetsahany zany sokatra milina zany sy zany cage na lemuria misy varika 7.7 zany hitantsika amin'ny sary misy teo amin'ny 4 na 5 izy anatin'ny cage anankiray dikan'izay cage maromaro zany reo. Tsy afaka afenina tsy ohatrany hoe andraso sitritrika teo anaty akanjo na telina dia avy eo avoaka rehefa ary ohatrany ny volamena sy ny cocaïne. Fa tena nandalo eo na nalefa avy ary ambadika ohatrany le fataony zareo tsy mandalo aty aloha fa tonga dia ary ambadika ary amin'ny fandefasana entana. Dikan'izay dia izao matoa tonga somatsara any amin'ny aéroport ny Thaïlande ny entana dia nandeha avion. Matoa nandeha avion dia niainga tamin'ny avion koa teto Madagasikara. Ny olona izay tompony avion privé eto dia raha vatomanga. Atreto dia novidindra vatomanga daholo ny avion privé rehetra ao Madagasikara, ny compagnie rehetra ao tamin'ireny campagne 2018 ireny 2023 ireny mba ho izy irery manao monopole amin'ny fampiasana sy ny fampanofana avion privé ao Madagasikara. Iza zany no gros bras, iza no gros poisson tokony ho tratra amin'io. Izay no ataoko hoe rehefa incompétent ny ministre ny environnement na modifanina na complice dia mametra-pialana na izy mihitsy ny tokony ho samborina eo. Fa ny mahatsara an'ity dia izao ny Amerikanina sy ny firenena Thaïlandais niaraka nanatratra n'ity cargaison na varika sy sokatra tratra io dia izahay zany dia tonga dia any amin'ny CITES no hitory any Thaïlande sy any Amerika no hitory fa tsy any Madagasikara. Ary ho ampahafantarina ihany zareo ohatrany ahoana le circuit daholo ny tompony antoka mba handehana ny enquête araka ny tokony ho izy. Fa tsy eo indray ny laza efa misy olona garde à vue. Tonga dia tenena izy le garde à vue fa raha vao ohatra ka mbola pirina aloha dia mampalahelo le pirina izay nantsipazanareo vola kely namenareo baiko dia avy eo izy ny tratranareo eo. Nefa le tena gros bras tsy misy nataoko hoe pitika nataoko hoe le muria maty ara andalo ao ivato ka hoe tsy nahazo ny baiko avy any amin'ny raha vatomanga mahazo mivoaka io na tsy na mandovola amin'ireo mpisava scanner eo amin'ny Amaranto ireo. Ohatran'izay koa ny douane. Fa saingy mba oak'izay le hoe pirina kely foana mody atao bouc émissaire eo. Fa ianareo le gros poisson requin be reo. Raha reo indray mody misambotra an'le pirina. Fa ianareo ny lohanareo ny ilain'ny olona zao. Zay ny zavatra tiako tenenina androany fa faly milaza aminareo voaka malagasy fa tsy ho avelanay moramora amin'izao io fa izay koa dia ametraka fitoriana ary izay koa dia hanao enquête ary dia andeha mihitsy ny enquête amin'io. Zany hoe aza manantena aloha ao anatin'ny 3 andro 4 andro dia voaka izy fa tsy maintsy elaela foana fa saingy ho arahantsika tsy moramora eny ny fandehany. En tout cas izahay dia tena hanome ny information rehetra amin'ny autorité Amerikanina sy Thaïlandais ary ny CITES ahafahan'zareo manao antsaka sy andavany ny enquête. Zay ary fa dia misaotra antsika rehetrarehetra dia mirary alady sambatra ho antsika rehetra indray amin'ny herinandro indray tsika miona. Mandra-pionary.